Ahoana Marina ity tsy fandriam-pahalemana ity. Tsy araky ny nanam-pozany maro azy ny zava-miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Memitra amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara, mandrendreranantsy ny vahoaka ankehitriny. Raha lanja miakatra ho an'ny fiainan'ny tsirairay no nampoiziny vahoaka, lanja memitra no miseho ankehitriny, ary miamafy hatrany ny ady hatrehany isa-tokantrano. Tsara aloha ny manamarika fa kandida roa no nifaninana farany tao amin'ny fiodinana faharoa, dia ny kandida Andrinirina Rajoelina sy ny kandida Marika Ravalomanana. Tsy ho resahantsika intsony angamba aloha ny tsy fandriam-pahalemana izay niseho tao anatin'ireny vokam-pifidianana ireny. Amin'ny mahatany repoblika any Madagasikara dia ny vahoaka no misafidy izay olona tiany hitondra ny firenena. Mazava nefa ireny tatitry ny teo anivon'iseny ireny fa fifidianana tsy tena safidim-bahoaka no niseho teto, fa toerana bodoina fotsiny ny an'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny fiainam-bahoaka no resahany, indrindra fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, dia samy nanana ny paikady nentina anatanterahana sy ametrahana ny fandriam-pahalemana tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy ireo kandida roa ireo. Ho an'ny kandida Marika Ravalomanana dia mazava ny nambarany momba io tsy fandriam-pahalemana io. Toy izao mantsy no fanazavany momba izany. Eto zany ny fandriam-pahalemana ny zara maromaro. Tsy vita fotsiny hoe nda atao ny fanafoanana ny dalo. Tsy maintsy créena koa ny asa ho an'ny olona tena, satria tena lasaka katerina. Tsy maintsy atao zany le création d'emploi. Tsy maintsy ezahantsika ny ahafahana manentana ny olona rehetra any amin'ny fokotany, amin'ny fokon'olona omena azy ny sakafo. Zany tsy maintsy atao. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo. Tsy ny asan-jola irery andry no atao hoe tsy fandriam-pahalemana, fa misy fizarana mazava tsara araky ny fanazavany filoha Marika Ravalomanana teo. Izany dia midika mazava tsara fa ireo rehetra ireo dia laharam-pahamehana tamin'ny filoha Marika Ravalomanana avokoa, satria efa andohalika avokoa ireo rehetra ireo ho an'ny vahoaka malagasy efa tamin'izany fotoana izany. Raha mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny asan-jola kosa, dia toy izao no fanazavany filoha Marika Ravalomanana momba izany. Satria tamin'ireny taorian'ilay fanombanam-panjakana dia niparitaka ireo fitaovam-piadiana sy ny basy ary, dia tsy voafehy intsony, tsy voaverina intsony izy ireny lasa nataon'ireo fitaovana entina fitahorana, entina fitadiavam-bola. Ka na inona resahana raha mbola tsy miverina eto amin'ity firenena ity le hoe fitsinjaram-pahefana tena izy, na ho afarana daholo ary ny expert rehetra avy any États-Unis, avy any Belgique, hélicoptère ry tsisy Belgique le izy. Dia liza zavatra tanankiray tiako resahana hoe apetrakitsika aloha ny zany tanina hoe ina no politika, miainga apetrakitsika le fitsinjaram-pahefana tena izy, miainga avy any amin'ny fokotany. Dia eo amin'ny andro masom-pokon'olona amin'ny fokotany no malala tsara fandehan'ny raha io. Dia rehefa avy eo miakatra makeo amin'ny commune, apetraka ny asma be ny tanàna, be ny tanàna ny tompon'ny tanàna, izy ny premier magistrat de la ville. Noho izany zany averiny zay. Faharoa makaty amin'ny faritra, zay zavatra anankiray. Dia rehefa avy eo ireo mpitandro filaminana ireo tsy azo sangisanginina ireo, tsy azo tondrana olona venivelana ireo hanao démonstration, tsy tatry zareo zany, tsy tatry zany, satria izy apetraka hoe mpitandro filaminana ko angalana olona venivelana. Fa zao tokony atao fanaraka aminy dia izy no hofanina makany dia sena manao an'ilay izy. Izany ka olona manana traikefa. Rary ny ireo firenendehibe rehetra izay mandroso any ivelany reny, raha misafidy olona to azy satria sady ampitraikefa no matotra ara-pitantanana. Rehefa ny kandida Andrinirina Rajoelina no namaly io fanontaniana io, dia ity no nambarany. Mba hiverenany tsy fandriam-pahalemana manerana Madagasikara. Voafolo andro lasa zay dia nanafatra n'ireo expert avy any ivelany, avy any États-Unis izay nitondra ny drone teto. Ny teny ary velo rano nataoko amin'ny vahoaka malagasy, hélicoptère folo no vidiko hitandrona amin'ny filaminana manerana ny Madagasikara.
ny arahandrehetra na eny tsara ngamba ny fanazavana nataony teo dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana marina ity filoham-pireneny ity e. Paikady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety taminy, kanefa dia fitokafana ny zavabitany sy ireo fitaovana farany no nasehony. Angamo ny mpanao gazety nanontany azy hoe inona daholo ireo fitaovana efa nafaranao? Hatrano no efa etataratra fa fieboebona no lohalaharana amin'io filoham-pirenena ankehitriny io, fa tsy ny vahoaka sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka mihitsy. Hatrany amin'ny fampelezan-kevitra no efa voafitaka ny vahoaka malagasy. Miainga eny fotony no fahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Efa tonga ireo ekspera, hoy kosa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Fitaovana tsy hananana paikady matotra, inona ny dikany? Tsaroantsika tsara ngamba ny teny nataony momba io alatromby any atsimo io. Hoy mantsy izy hoe voatsela ihany kory dia tonga teto ny expert mitondra ary mitondra ny hoe ahoana fomba fampiasan'izany puce zany. Miteny aminareo fa tsisy tsony ny mpanaradia, tsisy tsony ny ena afoy satria vao mipetraka ao anatin'ny omby io dia hita amin'ny satelita. Aiza ho azy io pison'omby io amin'izao? Na omby ve ny fampiasana azy? Voafehy ve ny alatromby eto amintsika amin'izao fotoana izao? Foana ve ny asan-dahalo? Iarahantsika rehetra mahita tsara ngamba ny zava-misy sy ny vaovao izay mivoaka momba izany tsy fandriam-pahalemana izany ny faraparany herinandro teo. Ny zava-dehibe sy tsy adino dia nisy ange izany hoe remena bila izany tamin'ny fotoana ny teteza mity, ary tamin'io taona io no tena nampirongatra izay tsy izy io tsy fandriam-pahalemana teto amintsika io. Ny taona 2014 no nandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina, nametraka toby sy tafika izay nantsoina hoe antidahalo tao iosy. Raha tsaroantsika tsara ary izany no isan'ny nampilamina iny faritra iny tao anatin'ny 5 taona latsaka kely izay nitantanany ny firenena. Tsaroantsika tsara ihany koa angamba fa ny filoham-pirenena ankehitriny io aneka nanao demonstration na fampisehoana fa atao toy izao ny tafika eto amintsika mba hiadina amin'ny asan-dahalo e. Teo ihany koa ny fanaovana izany tetsy Mahamasina. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena milamina ve ny vahoaka ankehitriny momba izany? Ny arahantsika nahita tsara ngamba ny zava-nisy teny Analakely nandritra ny tatitra izay saika ao ataony ireo solombavam-bahoaka. Minisitra telobe izao nondray tonga eny an-kianja manome toromarika ireo mpitandron'ny filaminana mba tsy hahafahan'ireo solombavam-bahoaka manao izay tatitra izay. Hitantsika tsara ihany koa ny fiazakazaky ny mpitondra mametraka mpitandron'ny filaminana rehefa misy ny etsika izay ataony antokotiko Madagasikara na ny filoha Marc Ravalomanana eny amin'ny trano fonenany. Raha mba hataka izao avokoa moa no anaovan'ny mpitondra ankehitriny io. Ny andro maso ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy, inona ngamba fa ilamina tokoa ny tany. Saingy tsy ny vahoaka no mahamailaka azy ireo fa fiarovantseza aloha. Ny fitantanana tsy mahomby angeny no mahatonga ny mpanohitra iteny. Ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fanafian-jolahy tsy voafehin'ny mpitondra. Ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo tsy voafehin'ny mpitondra. Ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tsy fananany vahoaka asa tsy voafehin'ny mpitondra. Inona izany no mbola antom-pisin'ireo? Mandra-pahatapitry ny 3 taona ambin'ny fitondrany izao ve? Ho toy izao foana no iainan'ny vahoaka? Aiza ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka sy ny filazana fa ampiadana ny vahoaka malagasy rehefa tonga eo amin'ny fitondrany? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!